izahay ato amin'ny bureau national syndicat EV fédéral de la police nationale malagasy chef Bonam mijoro ara-dalàna araky ny récépissé numéro 446 mid bref Paul ASS Sainte tamin'ny 1 septembre taona 2024 dia manao za fanambanara manaraka izao noho ny zavaniatra tamin'ireo police telo-drala avy eo amin'ny service provincial de la police économique Tomasina izay voatendry mitahiraka tany Ambody Azine commune rurale Ambatoarana district Anfenirivesta tamin'ny 24 volana Oktobra taona 2024 lasa teo ho fanatanterahana ny voalazan'ny andininy faefatra amin'ny sata ao anatin'ny syndicat-ny chef Bonam manameloko ny famonoana feno abina tsy roa mantany nataon'ireo andehan'olona tamin'ireo mpitandro ny filaminana telo niaraka iraka ara-dalàna en service commandé izahay. Faharoa miondrika amin'ny mpanajana manoloana ny nofo mahazika an'izy telo-drala mahery fo lavo perinasy izahay ary makahery sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa rehetra. Fahatelo miantso ny fitondram-panjakana maefa sy ny foibe mpibakiona atao amin'ny ministère filaminam-bahoaka ary ny fitsarana izahay mba handray andraikitra haingana manamafy izahay fa tsy misy mihitsy manamarina ny fikasia tanana fa indrindra ny famonoana mpitandro ny filaminana sy famonoan'olona